de lahara-pahamehana ny fandinihina ny lalàna mifehy ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Atreto anefa mbola tsy tonga eny anivon'ny antenimierampirenena ny volavolan-dalàna avy amin'ny governemanta ary mety tsy ho tratra ao anatin'ny fotoa-pivoriana ara-potoana voalohan'ny antenimierampirenena izay fandinihana ny lalàna mifehy ny harena ankibon'ny tany izay raha araka ity fanazavana hoentin'andriamatoa Mohamad ity izay tsy izy akory fa filohan'ny komisiona misahana ny harena ankibon'ny tany. Miandry ny code minier fa ela ny andrasako an'izany ary fa nisy fanantonana nataoko miaraka amin'ny ministra tompon'andraikitra efa miteny izy mety tsy ho tratra amintsika amin'ity session première session ordinaire aty fa mety amin'ny deuxième session amin'ity taona aty ihany zany niakaran'izany aty aty amin'ny assemblée dia efa vonona miandry amin'izay ary efa maro zany ny technicianina afaka hifandinika hiaraka aminay amin'izany na tsy teny zay omeny ireo vahiny aza anampy antsika amin'izay fa ny tena hitako zany ilaina izany zavatra zany ary ilaina aingana amin'izay satria iarahantsika mahafantatra hoe misy ary nivoaka indray volamena misy ary nivoaka indray ny vadisoa nefa atsika tsy afaka midélivrer permis tsara ho fantatsika fa nanomboka tamin'ny 2009 atsika tsy midélivrer permis vaovao zany zavatra zany manosika olona anao tsy fanaran-dalàna zany hoe manosika olona anao informel